Ramatoa iray tsy maintsy nakoraina fa mpamosavy sy natao fitsaram-bahoaka soa ihany fa teo ny polisy-pirenena ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zalefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay nahavoasaringotra ny ramatoa iray izay voalaza fa mpamosavy no tena iompanan-tsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mpangaro paosy polisy mihitsy no nandramana ity radada ity izay nangaronina paosy tao anatin'ny taxi be ity. Nandeha 154 ilay polisy ny talata teo teny Antoamadinika. Misy zazakely iray tsy ampy taona amporosiny ity rangahy ity hoe io asio zanja. Ny portefeuille an'io lehilahy polisy io koa nibotsina nisy vola 2 ariary ka efa faly ery izy mianaka izay mpangaro paosy fa hoe milamina isika amin'ity herinandro ity. Ka heninga polisy ilay tanana ny sintona tsy moramora ka voabedaka avy hatrany. Nihorakoraka ny iray taxi be ary voasambotra avy hatrany izy mianaka. Izay ny amin'iny fa efa nanokafana famitorana ao amin'ny komisaria Isotry ity ranamana izay efa somary nahazo taona ity nefa dia mpanao asa ratsy ity. Ka ny hafatra aza hoentina manao an'izay asa ratsy izay mahazatra anao izay ireo ankizy kely fa tezao amin'ny lalana tokony ho izy ny ankizy fa tsy sanatria akory tezaina amin'izay resaka halatra izay. Mbola ao anatin'izay resaka halatra izay hatrany niditra tao amin'ny toeram-pivarotana iray teny Behoririka izy roa lahy ireto dia nangalatra ireny entana eny amin'ny tanany ireny izy ireo. Kanjo tratran'ny polisy ny CSP3 fa dia hangalatra ihany ve dia io sarondoha lohan'olona io no mba nangalarina mba mpangalatra disokajy kosa ireto mpangalatra ireto. Ampianaro ihany ny zaza na dia hangalatra azy za hoy ny fitenenana izay satria na mangalatra zavatra maro anao na mangalatra zavatra kely rehefa tratra dia tsy maintsy voasazy avokoa. Olona avy eny Ambohimenina Antsirabe izy mianaka maty an-drano tany Soavina commune Ilakaka centre distrikany Ambositra tamin'iny herinandro iny. Andeha hiala sasatra any amin'ny commune Ambohiperivonina no antondriany kinanjo nibolisatra teny amin'ny tetezan-kely izay fiampitana ary lasan'ny rano izy roa mianaka ireto dia izao nitarika amin'ny fahafatesan'izy ireo izao ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao enganio tsara levenina ny maty ary azo misosoka alahelo intsony. Eo amin'ny resaka halatra sy ny fangaroana paosy indray vehivavy Allemande mpizahatany iray novoarim-paosy tao Antsirabe. Ny 24 Martsa atoandro raha ny antsena tao antsena kely izy dia tratra ny harom-paosy izay nataony feno ka very tamin'izany ny vola euro sy ny vola ariary ary taratasy sy mikasika azy. Voasambotry ny polisy eo anivon'ny komisaria sentraly Antsirabe io tovolahy io ary noadihadina. Taverina soamantsara amin'ny tompony ireo entana very natolotra fampanoavana kosa ny raharaha ka notanana amponja vonjomaika ilay nangaro paosy. Eo amin'ny resaka fanaovana hazalambo indray nataony mpitandro filaminana hazalambo tany anaty haizana ny andian-dahalo izay nakankeriny raim-pianakaviana iray tao amin'ny fokontany Ambohitra Anivo commune Breville distrikany Tsaratanana tamin'ity herinandro ity tokony ho tamin'ny 10 alina sy 15 minitra tany hoany. Dahalo endahy izay nitondra fitaovam-piadinana mahery vaika niditra ankeriny tamina tokantrano iray. Tsy nisy alaharo nanambana basy ary naka ilay raim-pianakaviana 13 taona tamin'io tokantrano io izy ireo. Taorian'izay dia tonga ny mpitandro fitaminana avy hatrany dia nanao any hazalambo ireto izay mpakakeriny sy malaza ratsy amin'izay asa fakanankeriny sy famonon'olona tany an-toerana ireto. Tany Ambalavao indray vaovao mampalahelo mpianatra mirahavavy samy 12 taona maty tao anaty dobo. Tranga mampalahelo no niseho tany Ambalavao tao Avaramanda ambany avaratra tamin'iny androny omaly 7 aprila hariva iny.
Mpianatra taona faefatra na 8e ao amin'ny EPP Ramamonjy Pierre Avaramanta, Zap Ambalavao no namoy ny ainy rehefa nifampitediavana tao anaty rano nandritra ny ora 3 mahery teo eo. Rehefa niravany sekoly dia nifampitaona izy telo vavy ka ny roa no niomana fa hiandro. Rehefa nahita azy ireo tsy niverina nefa ny ray namany no tonga saina ka niverina niantso tany am-pianarana nampilaza fa milentika ao anaty rano ireo namany ireo. Natao ny ezaka rehetra hamonjena azy roa fa indrisy tsy tratra intsony ny ain'izy ireo. Samy 12 taona ireo ankizy izay namoy ny ainy ireo. Ny iray himponina ao Ambalasoa fokotany ezaka raha any Vatofotsy fokotany Alatsinainy kosa ny iray. Niarany salahy tamin'ny vahoaka nanao ny fomba sy ny fikarohana anireto zaza ireto ny mpitondra tany an-toerana tany ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo anireto ankizy kely mbola kely ireto amin'izao fahafatesana izay nahazo azy ireo izao. Ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha izay ramatoa iray izay tsy maintsy nakoraina fa mpamosavy sy natao fitsaram-bahoaka soa ihany fa teo ny polisy pirenena. Tokony ho tamin'ny 10 ora alina tany hoany teny amin'ny rond-point Vélodrome tany Antsirabe ity tranga ity no niseho. 12 taona io ramatoa io, mangataka no asany, tsy manan-kialofana izy io. Mamo izy sy ny vadiny, avy eo rafitrady, nenjehan-drangahy izy andeha ho vonoina. Nitsoaka izy ary niafina atao ambanin'ny saretin'olona izay mpivarotra arina fandresitra. Niantso fokon'olona ity farany fa hoe io misy mpamosavy eo ambany sarety io. Nitangorona ny fokon'olona, tao ireo nidaroka avy hatrany, tao kosa ireo mba nanantsaina niantso ny polisy. Vetivety monja dia nigadina ny polisy. Notsaboina teny amin'ny hopitaly Atsimo ilay ramatoa izay efa naratra ny fitsaram-bahoaka. Avy eo no adihadiana teny amin'ny birao. Tamin'ireo olona nilaza azy ho mpamosavy dia tsy nisy na iray aza nijoro nanamarina fa tena mpivoaka alina tokoa izy io. Rehefa voamarina ny pitsopitsony rehetra dia nalefanody ity vehivavy izay tsy manantsiny ity. Rivoaka ny Antsirabe, aoka izay ity honohono sy ny fainganan-tanana ity izay manao fitsaram-bahoaka fa alaivo ambony alaivo ambany aloha ny zava-miseho ary miantsoa mpitandrina filaminana avy hatrany fa mbola hamon'olona amin'io tsahotsaho io ianareo ao Antsirabe ao. Izay ny masaka azo narosy tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.